eo tongotrao. Miobio an Jehovah raha tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amin'ity sabata ity dia andeha araka redontsika ny raha raikira faharoanjato, mira firampifaliana mba hiderantsika an'Andriamanitra. Pifalina ankalaza ilay tompona asandrato feo fidelana ubirosana no ata dela itumpana funchana ija Jehovah pamujunana Jamunia anaku kurehelatani anabala fiti manava deja itu kupana funchana ija Jehovah pamujunana de ulubuzena firenena zevotukana navutana taukulukuta jesusinuna nafaka deja itukupana funchana ija Jehovah pamujunana tukua nitumpudilani chasu numeni nifanantenana anuva ilaitaniva deja nitumpupana funchana ija Jehovah pamujunana Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ro rainay tsara sy masina indrindra izay an-danitra. Endre tokoa fa mihira ampifaliana ny fonay, ny sainay, ny fiainanay satria dia tsapanay ny fitiavanao, tsapanay ny fanambinanao nandritra izay herinandro izay ka omenao izao fotoana izao izay ahafahanay mitsahatra mankahery avy aminao indray. Mideranao Andriamanitra satria lehibe tokoa ianao, lehibe ny asan'ny tananao. Ary izahay dia voary izay natokana ihany koa mba aneo izany fiderananao izany. Midera satria dia ianao no Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ro ny angatanay ankehitriny dia mba ho feno fanatrehanao ny fotoana rehetra izay ataonay manomboka amin'izao fiatombohana izao ary ho tsapanay mandritra izao tontolo andro izao ny fanatrehanao Andriamanitra. Ka azo hery izahay, azo fitahiana izahay, azo fifaliana izahay amin'izao ora masinao izao. Dia meteza ianao androtsaka ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy.
amin'ny naran'i jesosy rena no afako mangataka ny vavaka. Amen. Ampifaliana indray no androsoanao an-tokantranonao, tsy ao an-tokantrano ihany fa naiza toerana misy anao amin'ity fotoana ity, izay ahafahantsika indray miaraka manompo an'Andriamanitra, miaraka mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sabata izao arabaina, satria dia notahian'Andriamanitra manokana indrindra izay enemana izay asa hoe mety nandalo olana angamba ianao, mety teo ihany koa ny fifaliana izay niatra taminao, dia izao Andriamanitra no mendrika ny hodiraina amin'ny zavatra rehetra ary izy ihany no mendrika ny isaorana ihany koa. Amin'ity sabata ity dia tianay indrindra ny anasanao mba hiaraka aminay amin'ny fotoana rehetra izay atao eto amin'ity fandaharana ity, dia raha tsika n'Andriamanitra ahafahantsika miaino ihany koa ny tenin'Andriamanitra manokana izay andraisantsika fampahirezana mandritra izao fotoana izao. Ho fanomboantsika n'izay fiarahantsika eto izay dia andeha isika hiaino avy hatrany ny tatitra maneran-tany. Any amin'ny tanàna Siem Reap Cambodge no mipetraka i Seya, mpidaridarana mpizahatany. Hoentina any amin'ireo toerana taloha manan-tantara eo tanàna ireo mpizahatany, tsy amin'ny fiara nefa fa amin'ny moto. Fomba iray izay izarahan'ny finoana an'i Kristy. Ny antsoa Andriamanitra taoriana azahoako ny diplaomako, laza tamiko hoe mila manangana orinasa misehatra ny resaka fizahantany ianao mba hanatrarina ireo mpizahatany. Bisikileta 4 sy vola $7 no nanomboako ity asako ity. Asa izay toy ny tetezana satria nahafahako nanatona ireo mpanamboly eto Kambodja mba hijoro vavolombelona sy ireo olona avy amina firenena maro izay tonga izahatany eto afaka mijoro vavolombelona. Eny fa na dia amin'ireo kristianina aza mba hafantaran'izy ireo ny tena fahamarinana sy hoe ahoana marina moa tokony ho toetry ny kristianina. Tamin'ny alalan'ity asany no nahafahan'ny fanerasera tamina olona maro samihafa, antoko-pivavahana sy fomba fijery. Fomba iray ahafahako miaona amin'ireo olona izay tsy hiditra am-piangonana mihitsy ity asa ity ary misy amin'izy ireo aza tsy kristianina. Mifindra ilay fitiavan'ny Seya ny moto sy ny fitiavan'ny olona. Fantatr'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany eo an-toerana ny fomba fiasany ka dia alain'izy ireo iarahasamy matetika izy, kanefa misy fepetra manokana alohan'ny anekeny iara-miasa. Amin'ity asako ity dia izao, fantatry ny olona rehetra ho entiko fa advantista, tsy mifety tsy misotro, hafa mihitsy ny fomba fiainako. Rehefa tsy manaiky ny toriko ny filazantsara amin'ireo mpizahatany ireo orinasa mitady dia tsy manaiky hiara-iasa amin'izy ireo Ny zavatra takiako voalohany dia ny sabata. Rehefa tsy manaiky ny tandremako ny sabata izy ireo dia tsy manaiky asa na dia omena $100 isan'andro aza. Faharoa, rehefa raran'izy ireo tsy hizaran'ny fanandramako amin'ireo olona izay entiko dia tsy ekeko koa ilay asa. Toe-tsaina madio sy mahatoky no entin'ny Seya amin'ny tantana ny orinasany, ary ny fitsipika voalohany mifehy azy dia ny fahitsiana, ary izany indrindra mampiavaka azy amin'ireo mpisehatra hafa miasa amin'ny fizahantany eto an-toerana izay mitady vola amin'ny fomba rehetra satria zareo tao ny tanjon'izy ireo voalohany. Indray andro dia nisy lehilahy niry araka amin'ny Seya, efa niaraka tamina kompania 5 hafa io teo aloha izay samy nampandoha azy $520 ho fanatrano fandraisam-bahiny. Fa rehefa nanontany ny Seya izy hoe ohatrina no alohany dia hoy Seya hoe $13. Gaga le rangahy, ahoana koa izany? $520 foana no alohako rehefa mipetraka ato Hoy Seya hoe aleo ianao mihitsy no mandoa ny vola. Koa dia hitany fa $13 tokoa no fatrano. Rehefa avy nandoa ilay $13 izy dia nanantona sady niteny hoe fa nahoana ianao no miavaka ahoana hoy olo-marina ianao, efa maro ireo karazana mpitaridalina sy kompania nandray $520 foana no nalain'izy ireo tamiko. Dia hoy namaly satria mino ny Kristy dia hoy izy halako ny kristianina fa ianao mahafinaritra. Dia nanady ady momba ny fiangonana advantista amin'ny tandrona ny andro 7 izy rehefa nody tany amin'izareo. Nandefa hafatra tamiko tamin'ny Facebook izy nanao hoe mamaky baiboly zao, ary tamin'ny hafatra farany nalefany dia hoy izy olazaiko amin'ny olona rehetra fa ianao no antokana tsy nisoloko tamiko. Na amin'ireo havako aza dia misy izay tsy mitady afa-tsy izay azahoan'ny vola amiko. Ny ankamaroan'ireo olona entiko dia tsy mino an'Andriamanitra. Misy amin'izy ireo rehefa lasa mody any aminy dia mandefa hafatra amiko, milaza hoe noho ny fanandramana ny arahako taminao dia mamaky baiboly aho. Manatsaka aiza tokoa isika manana an' Jesosy, ary azontsika zaraina sy aseho amin'ny hafa fa tena namantsika tokoa Jesosy.
ary izy ireo ihany koa dia namantsika. Ary rehefa namantsika izy ireo dia manokatra amintsika ny fony dia atoko ny andriamantsika ihany koa. Azontsika ampiasaina izarana fitiavan'Andriamanitra ny asa ataontsika, ny fialamboly sy ny talentantsika, ohatra mivaingana amin'izany ny tantarany Siavy any Cambodge teo. Mivavah ho any Siasy ireo mpizahatany izay miara-miasa aminy, mivavah mba ahafahany hatrany mizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ny alalan'io asany io. Anisany hoe fotoana manokana izay ahafahantsika mandre ny feon'Andriamanitra rehefa sabata toy izao ka andao iarahantsika amin'ny hiran'i Jacqueline mitenena izay atonom-bavaka ihany koa izany hira izany angatantsika ny fanatrian'Andriamanitra, angatantsika ny feon'Andriamanitra ihany koa mba hiteny amin'ny alalantsika. Aorianan'izay dia anaraka avy hatranintsika ny lesona famitinana ny lesona manomboka eo amin'ny zazaminona ka hatramin'ny zatovo izany ka saina isika tanora, isika ankizy tsirairay avy mba hifantoka tsara ao anatin'izay fotoana izay. Zao fotoana mamizao ianaranay antongozao izahay izay mpianatrao koa mitenena re Jesu malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao Betsaka wampunaya kuambitenena re Jesu malalo izahai ainu tsarana kahirote nyavyamina itweza betsaka wampunaya irote nyavyamina Betsaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zazaminony indray tsika. Efa mamarana ny lesona faharoa angeetsika zao efa haitsika tsara ny tantara fa andao ary tsika aloha ifampiarahaba indray anao an'ilay hira tsika dia hivavaka dia amentina ny lesona eny ary andao ary tsika ifampiarahaba indray atao ilay hira tao mafy tsara 1 2 3 manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara daholo eny ary andeha hivavaka indray tsika aloha akambana ny tanana aondrika ny loha akipiny maso hivavaka tsika misaotra anao zay Jesosy fa afaka indray amerina ny lesona ampizahay mba ho zaza endry mahay miaino mahay mankato amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka amen. Eny ary efa famarana n'androany efa haitsika ny tantaran'i Daniel hoe intelo isan'andro izy ny vavaka andao aloha averina ny lohateny ny tsenjery ny lesona faharoa i Daniel sy ny liona tsy anjery nakao hatrany Daniel koa intelo isan'andro izy ny vavaka andeha hovitintsika ao anatin'ny tiritiraka izy ny tantaran'i Daniel efa haitsika le tantara fa averintsika ataontsika amin'ny alalan'ny hira eny ary
ao miaino tsara ary fa didy jatona no enavoaka mpanjaka tokana no iankofana zay mandaiza ny alatsaka ao andavaka zay misy liona efa vonona ny andrapaka satry reraky ny anoanana taditsika le tantara fa zay mivavaka amin'Andriamanitra dia alatsaka ny anaty lavaka zay le hira teo fa Daniela kosa rakizy satria efa fahazarany nanana fahazara mivavaka izy dia tsy natahotra toy izy atsika indray le hira Daniela sadesa ka tsy niemotra maraina toandro hariva dia io mivavaka amin'ilay ray any andanitra zay noany sy tokiany ka indroy tady tapaka fahalatsaka ho anaty lavaka natawina hoy ny Daniela rakizy nalatsaka tany anaty lavaka misy liona masika efanona be fa hoana naniraka ina mo Andriamanitra anjely mba hiaro an'i Daniela tena nakombona ny fahafan'ny liona tena nandratra an'i Daniela ve ny liona tsy nandratra an'i Daniela ina nataondry Daniela rehefa alina ny andro natory izy satria nisy ina mo nisy anjely niambina ataontsika ary ataontsika indray le hira nisy anjely misy anjely izay miambina na matory na mandeha misy anjely izay miambina ao an-trano an-dalambe izay rehetra atako hitany malahelo ramany ray endriko satsereo izy ange faly Daniela rakizy endry satria ny vavaka dia narovany anjely rehefa maraina ny andro dia natsony mpanjaka izy eny fosa Daniela fa efa fotoana fivavahana dia nandoalika rakizy Daniela dia ny vavaka rakizy Daniela dia zao natao mivavaka Daniela hoe Andriamanitra misaotra anao no nanirahanao ny anjely hiaro misaotra no ny fikarakarana tiako ianao Andriamanitra amen faly be rakizy ny mpanjaka nahitany Daniela tsy naratra tsy naninona fahasalama tsara dia ho Daniela hoe ry mpanjaka naniraka anjely Andriamanitra nanakombona ny fahafan'ny liona tena monjy rakizy mikarakara antsika rehetra Andriamanitra rehefa mazoto mivavaka tsika aokaritsika azoto isan'andro san'andro isaotra n'Andriamanitra satria Andriamanitra mandefa ny anjeliny miaro antsika dia mikarakara antsika rehetrarehetra tia mivavaka moa ankizy rehetra dia nomboka zao zany dia zaza endry no hitantsika endrehetrarehetra dia ndao aritsika hivavaka amarana ny fotoana akambana ny tanana aondrika ny loha misaotra anao zay Jesosy satria mikarakaranay foana ianao satria ianao tianay dia maniraka ny anjely hiaro anay misaotra Jesosy malalo fa amin'ny anaranao no angatanay vavaka amen manao veloma mandra-piona ndreraka izy amin'ny herintsika manao lesona vaovao tsara pendray veloma rakizy kely dia mbola eo ihany aloha fa mbola mihaino ny lesona zokintsika dia samy endry tsara veloma tompoko
miarahaba ny zazaboto indray tonga eto amin'ny fantarana natokana ao antsika dia tsy adino ihany koa miarahaba ny ankizy rehetra. Fifaliana manokana ny lohateny tantara hoenontsika indray androany fa anakamana tanana aloha sika dia hanondrika ny loha akipy maso hiara ivavaka. Andriamanitro, misaotra anao indray zahay, misaotra no fitahiana sy ny fiarovanao anay. Omeo fahendreny izay raha iain'ny tantara dia mba ho mpiaino makatoa fa tsy manadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Satria tantara vaovao indray no enontsika manomboka anio rankizy tantaran'i Josefa kely no entiko aminareo. Ny tsianjery dia ao Matio 7:1-10 mivaky toy izao hoe ny rainareo izay any an-danitra no manome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Ny rainareo izay any an-danitra no manome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Dia hiaraka amerina izay indray ary sika anisa 3 indray isa 2, 3. Ny rainareo izay any an-danitra no manome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Bravo! Mpiandrondry rankizy ny asan'ny Josefa. Jakoba no anaran'ny dadan'i Josefa dia manana zoky 10 izy. Fa 12 zany 10 no isan'ny zokiny dia izy fa 12. Mpiandrondry ny asan'ny zareo ireo. Nahafana be ny andro tamin'izay. Dia rehefa notany an-trano ny zavatra tena tiany Josefa indrindra dia maka rano dia mandena ny vatany. Ka natsobo ny tao anatin'ilay rano ny lohany. Rehefa avy eo dia nakifakifa ny mafy be ohatran'izany ny lohany. Dia nipitipitika avokoa ny rano tao amin'ilay volony. Nipitipitika tany amin'ny zokony izany. Tezitra be raobena zokony. Mba tsy mety kosa ange izany ataonao izany ry Josefa. Tezitra be raobena. En'ny dada rankizy ny zavatra anseho. Josefa kely faly be mihitsy izy nanakifakifaka ny lohany satria nangatsiitsika izy ary dia hen'ny dada ny zavatra anseho izy amin'izany miome faly ery. Josefa kely ve zany? Natsony dada izy. Avy ianao ry Josefa fa misy fanomezana omeko anao. Dia nakany amin'ny dada izy. Nitsokafana ilay fanomezana. Akanjo tsara tarehy. Nampidiriny Josefa tao amin'ilay akanjo ny tanany dia nampidiriny koa ny tanan'elona. Malefalefaka mahafinaritra be malemilemy ilay akanjo. Faly be Josefa. Sady akanjo maro loko be rankizy misy violet, volomparasy, dia menamena na rouge, dia mavokely, rose sisika, dia mavomavo, jaune, dia orange na volomboasary. Misy karazany be dia be ny lokon'ilay akanjo. Faly be mihitsy ny Josefa. Ohatran'ireny akanjo ho an'ny olona manakaja ireny no namboarin'ny dadany. Tezitra be ny zokony. Fa manina ange Josefa foana mahazo fanomezany. Tsika ve tsy mba mahazo mihitsy. Tena marina tokoa izany rankizy. Tezitra be ny zokony Josefa kely. Taty aoriana dia natory izy ny alina dia nanofy izy. Dia notantarainy teo amin'ny rahalany ireo zokony be dia be ireo izany no tantaray tamin'ny nofony fa hoe za nakany an-tsaha moa tsika dia namatotra amboara. Dia nifatorana avokoa dia samy nanao ny azy dia natsangana ilay amboara. Dia nenareo rehetrarehetra niondrika nanao ohatran'izao daholo fa nenahy kosa nijoro tsara. Tezitra indray ny zokony. Dia hoe iankohaka eo amin'ny Josefa ve izay? Tsy fantatra Josefa ny hevitrilay nofy. Tsisy nafantatra izy rehetra. Na nofindray izy taty aoriana. Na nofindray hoy izy dia nitantarainy tamin'ny tao an-trano, tamin'ireo zokindreo dia tamin'ny dada sy neny. Izao indray ny nofiko hoe nikitana 12 sy ny masoandro na nofy an'izany. Izay indray ianao fa manofy lava. Dia ho mihevitra ve ianao ry Josefa fa hiakohoko eo aminao izay sy neny miaraka amin'reto rahalanao reto? Tsy haiko aloha dia tsisy nafantatra tokoa rankizy ny hevitry ny nofy. Fa rehefa tany aoriana ela be dia fantatry
Josefa sy fantatry ny ray aman-dreny ary fantatry ny rahalany ny hevitry ny nofiny. Josefa nge dia malemy fanahy sady falifaly foana raikisa izy mpanome fifaliana ny dadany izy. Faly foana izy mandrakariva ao atokantrano. Dia izy koa dia tian'Andriamanitra, tena zazapakatoa mivavaka i Josefa kely. Izany koa nge ny toetra tian'Andriamanitra ananantsika, tia ny dada sy neny koa raha falifaly mandrakariva isika. Dia tia ny dada sy neny koa raha pakatoa mandrakariva ohatran'ny Josefa kely isika. Sady tian'Andriamanitra dia faly koa Andriamanitra raha manao izany isika zazaboto rehetra. Mino azy fa manomboko izao dia zaza endry pakatoa avokoa ny zazaboto rehetra, dia ny ankizy rehetra atao tokantrano koa zaza endry pakatoa toan'ny Josefa kely. Dia mpanome fifaliana ohatrany nataon'ny Josefa koa manome fifaliana ny dadany foana nge izy, dia mitsikitsiky mandrakariva i Josefa kely. Izay indray ny tantarantsika androany fa amin'ny heriny mbola tohizana ilay tantara, fa akambana aloha ny tanany dia ahondrika ny loha, akipy ny maso hiara hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny tantaran'i Josefa izay nomenao androany. Dia maniry koa izay mba ho zaza endry pakatotoan'i Josefa kely, dia hizara fifaliana ho an'ny hafa mandrakariva. Ho zaza endry tokoa neny ankizy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny farana indray ary ny fandaharany amin'ny manaraka indray mihaona isika raha sitrapon'Andriamanitra dia kopakopa tanana daholo ho antsika ato tokantrano ato. Kokoa daholo ianareo rankizy, faly ve ianareo fa tratry izao sabata mahafinaritra izao? Izaho koa dia faly satria tratry ity sabata ity. Indrindraindrindra koa fa faly fa afaka hiaraka amerina ny lohahevitra fahasivy eto isika. Lohahevitra fahasivy izay manao hoe sakafo maraina miaraka amin'ny vorona. Ahoana tsara hoe sakafo maraina miaraka amin'ny vorona. Ny andalan-teny natao fitadidina atao tsy anjery dia iarahantsika mahita ao amin'ny Isaia 1:7. Izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Andenge ho averintsika tsara. Izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Isaia 1:7. Mbola ny tantaran'ny zanak'Israely ihany rankizy ny tantarantsika. Saingy izao efa aty aoriana be efa nisy mpanjaka mifandimby teo amin'ny zanak'Israely. Dia anisan'ny mpanjaka nanjaka tamin'ny zanak'Israely ilay mpanjaka atao hoe Ahaba sy ny vadiny atao hoe Jezebely. Tena ratsy fanahy tokoa reto mpanjaka reto, ary nitarika ny zanak'Israely hanalavitra an'Andriamanitra, hanadino an'Andriamanitra, hanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Nalahelo Andriamanitra noho izany ka dia nisy mpaminan'Andriamanitra atao hoe Eli Tisbita. Dia niran'Andriamanitra izy io rankizy ho aiza andeha hitondra hafatra any amin'ny mpanjaka Ahaba. Ka dia lasa izy na dia tany amin'ny lapan'ny mpanjaka tany Samaria. Rehefa tonga tany izy dia nambarany Eli tamin'ny mpanjaka ny hafatra rehetra izay nilaza hoe tsy hisy ando na orana na ranorana eto amin'ny tanin'ny Israely mandritry ny taona maro. Mandra-pilazan'ny Eli indray fa hisy ny orana. Izay moa izany ny hafatra izay nomen'Andriamanitra. Dia nitenen'ny Eli tamin'ny Ahaba izany. Rehefa avy niteny izany izy satria ratsy fanahy loatra reto mpanjaka reto, dia niteny Andriamanitra hoe izao ianao Eli dia mandehana mitsoaka mankanesa any amin'ny reniranony Kerita. Dia lasa koa i Eli nandeha nitsoaka rehefa avy napita an'izany hafatra izany satria sao dia vonoiny reto mpanjaka ratsy fanahy reto izy. Tamin'izany anefa rankizy dia nikarakara manokana ny Eli Andriamanitra, ka dia naniraka goaika isa-maraina sy isan-kariva hitondra sakafo ho an'ny Eli. Ka nandritra amin'ny fotoana rehetra izay mipetrahany Eli tany amin'ity akaiky ny reniranony Kerita ity dia ny sakafo mandrakariva izy, ary tsapany fa tsy tokony hanana ahiahy izy satria Andriamanitra dia mikarakara azy. Isika koa rankizy
maro ny zavatra sakotra sy zavatra ratsy izay miseho amin'ny fiainantsika ankehitriny kanefa Andriamanitra dia manome toky fa hikarakara antsika izy ary tsarovy ange fa fantatr'Andriamanitra daholo izay ilayntsika rehetra ary azo ny ampiasaina ny zavaboary rehetra toy ny vorona, ny zavamaniry, ny olombelona takantsika hanasoantsika sy hanatanteraka izay rehetra ilayntsika tahaka izay nikarakarany any Elia. Tsotra nefa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia izao mila makatotsika, faharoa mila matoky azy afotsika manontolo manomboka amin'izao fahazazana izao ka dia mino fa ho ankizy izay ho tia manompo ary tia mankatoa an'Andriamanitra ny ankizy kely rehetra atoky azy amin'ny lafim-piainana rehetra ary atsiaro mandrakariva tsy ananay fa malala izay mahasoa antsika Andriamanitra ka dia samy ankizy ho voatà daholo ny ankizy rehetra miaraka amin'i Jesosy ka dia tsy hanan-java-mahory satria tiany isika ary tia azy koa dia izay indray ary ny androany mirary sabata mahafinaritra ho anareo rehetra veloma daholo. Miarabantsika tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika izay amerianantsika izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Ndao aro averina ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona fahasivy miaro antsika Jesosy tsy anjery. Anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaonina voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ny anarantsika ary nandritry ny herinandro iny fa nomen'Andriamanitra baiko i Mosesy mba hanorina fitoerana masina tetỳ an-tany izay sara ny fitoerana masina nisy tany an-danitra. Nanaovana inona io? Tao no nitondrany zanak'Israely ny fahotana. Tao rehefa natsapana nota izy dia mitondra sorona hoentina tao anatin'izany fitoerana masina izany. Io fitoerana masina io dia mampiseho ny asa izay nataon'i Jesosy, mampiseho ny sorona izay nataon'i Jesosy, ny fanompoam-pivavahana rehetra natao tao dia manambara an'i Jesosy Kristy avokoa. Mampianatra antsika ihany koa izany fa Jesosy Kristy ilay nanolotra ny fiainany, nanolotra ny tenany, maty teo amin'ny hazo fijaliana, hosorona, hoavitra ho antsika ary nandoa ny onitry ny fahotana sy ny sazy izay tokony ho antsika. Na dia voalaza raha hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra dia afaka voavonjy isika, afaka ny voadio indray isika noho ny amin'ny Kristy ilay mpamonjy antsika. Voalaza ihany koa ao amin'ny Jaonina voalohany toko faharoa andininy voalohany dia hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika. Jesosy no ilay mpisolovava, izy no miaro antsika. Satana ilay mpiapanga fa Jesosy kosa dia manavitra sy miaro antsika. Mahafinaritra be ny fahafantarantsika izany. Ary ny andro fanavotana dia mampiseho indrindra, ny anarantsika tao izany andro fanavotana izany, mampiseho indrindra ny asa izay ataon'i Jesosy ho antsika amin'izao fotoana izao. Manavitra antsika, mifona ho antsika eo anoloan'ny fitsarana. Izy no misolo antsika ary ny fahamarinany no omeny antsika raha toa isika manaiky. Inona izany no tokony ataontsika? Manantona an'i Jesosy Kristy, manaiky ilay fanavotany ary mandray azy ho mpamonjy antsika. Mibebaka ny amin'ny zavatra tsy mety rehetra nataony satria tsisy afaka ny onona hiaraka amin'ny any an-danitra isika raha mbola misy fahotana ihany. Ka andeha hanaiky an'i Jesosy mba hanasana sy hanalana ny fahotantsika tsirairay avy. Mino izany ry tanora namako fa nanapa-kevitra isika tamin'ity herinandro ity noho ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fa handray izany avitra izany ary hanaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy antsika sy ho mpanavitra antsika. Tsy ho adinitsika ary izany fa
misolo vavantsika jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra noho ny fahasoavany kristy no nanomezany azany. Izay indray ary ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro koa mino a fa azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra hatrany isika satria isan-kerinandro dia misy zava-baovao foana. Marary soa antsika indray amin'ny fifaliana indray no hiarabana ny tanora mantoanto rehetra 13 taona sy 14 taona. Miaraba ihany koa ny ray aman-dreny rehetra, ny zoky sy ny zandry rehetra amin'izao fiarah-mianatra izao. Lesona fahasivy ny anarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe manao safidy. Ny tsenjery dia hitantsika tao Mateo 7:7, 13 sy 14. Andeha rahantsika mamerina izany. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tera ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Eo amin'ny fiainantsika ry tanora mantoanto dia misy safidy tsy maintsy atao foana isan'andro. Vao mifoha ianao mandra-patory dia misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisinao foana ary isa-tany eo anatrehan'izany dia manao izay aminganana anao mba hahatonga anao hanao safidy tsy tsara, hanao safidy ratsy eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao ho any amin'ny fahaverezana. Dia izao fotoananao, izao taonanao izao indrindra nefany no taona tsara indrindra hanapahana hevitra ny amin'ny ho avinao. Dia mila mahay mandray fanapa-kevitra ianao izany. Dia hoy ianao hoe ahoana ny fomba ahaizana manao safidy izany eo amin'ny fiainana. Jereo ny vokatry ny safidy izay ho ataonao. Rehefa nanapa-kevitra amin'ny zavatra anankiray izany ianao dia mijery ny farany aloha hoe inona no mety ho vokatry ny safidy raisinao dia izay ianao vao manapa-kevitra ny amin'izay tokony ataonao. Dia ny mahafinaritra dia izao, nanome ny didy folo Andriamanitra. Nomeny antsika io mba ho ankatoavintsika, mba ahafahantsika ihany koa manitsy ny diantsika hankatoa sy ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Mila hainao izany ny didy folo manontolo dia ho hitanao ny fanapa-kevitra tokony raisinao eo amin'ny fiainanao. Ny mpanjaka Solomona dia nanao izao teny izao hoe mifaliry zatovy dieny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'izay sitraky ny fonao. Mandehana amin'izay sitraky ny fonao ary izay jereny masonao nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Tadio izany ny farany fa misy fitsarana izay hitondrana anao amin'ny farany. Dia rehefa eo amin'ny fanapa-kevitra raisinao dia mangataha fanampiana amin'Andriamanitra. Hoy ny Jakoba 1:5 hoe raha misy tsy manana fahendrena aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka sady tsy mandatsa. Azonao ataony manantona an'Andriamanitra mangataka fanampiana aminy ary izy vonona ny hanampy anao amin'ny safidy rehetra izay raisinao. Dia raha toa ianao ka nanao safidy diso teo amin'ny fiainana dia tadidio fa tsy mahafoy anao Andriamanitra fa tianao izy. Tadidinao ny tantaran'i Jona dia nanao safidy diso dia nandeha handositra ho an'ny Tarsisy raha tokony ho any Ninive izy. Kanefa tsy nahafoy azy Andriamanitra fa nitady azy mandrakariva Andriamanitra na dia izany ary ny zavatra niseho. Dia tadidio koa fa tianao Andriamanitra ary tsy mahafoy anao izy. Raha miantso azy ianao dia vonona ny hamaly anao izy. Ity ary misy hevitra tsotsotra eo amin'ny fandraisanao fanapa-kevitra. Rehefa eo alohan'ny olana anankiray ianao dia jereo hoe apetrao ny fanontaniana hoe tsy ara-dalàna ve na tsy araka ny fahendrena ny fanapa-kevitra izay ho raisina. Raha toa ka tsy ara-dalàna dia ajanao ny avy hatrany, fa raha toa kosa ka ara-dalàna dia apetrao indray ny fanontaniana manaraka hoe misy fiantraikany aminao ve na eo amin'ny manodidina anao ny fanapa-kevitra izay raisinao. Raha toa ka misy fiantraikany ratsy eo amin'ny manodidina anao dia ajanao ny avy hatrany. Raha toa kosa ka tsisy fiantraikany eo aminao na manodidina anao dia apetrao indray ny fanontaniana manaraka hoe araka ny Baiboly ary ve ny fanapa-kevitra raisinao. Raha toa ka araka ny Baiboly dia ataovy avy hatrany. Raha toa kosa ka tsy araka ny Baiboly dia ajanao ny. Mino fa hanampy anao izay amin'ny fanapa-kevitra izay raisinao eo amin'ny fiainana. Dia iverinantsika ilay tsenjery hoe midira mivavahady ety ianareo. Malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana hoy izy fa eto kosa ny mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Mino fa anisan'ilay mahita ilay vavahady ety ianao
ka ahazo ny fiainana mandrakizay dia mirary soa indrindra ho anao tanora mantoanto amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray veloma tompoko. dia endrika falifaly mandrakariva no irabana ny zatovo namana rehetra izay mihaino ny radio Oasis ary koa manaraka mivantana amin'ny alalan'ny pejy Facebook mivantana amin'ity sabata maraina ity. Loha hevitra fasivo no niarantsika nianatra tamin'ny herinandro iny dia rahantsika mamintina ary indrindra isotonantsika lesona ho fampiarana amin'izao sabata izao. Lohateny manao hoe tsy ny miseho ivelany ihany, izay ny lohateny, tsy ny miseho ivelany ihany. Ny matitoko fasivy andinin'ny fafolo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo no andinin'ny fototra izay ivon'ity loha hevitra ity izay avakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe ary raha nipetraka ny inona atao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory-hetra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Ary ny fariseo raha nahitan'izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory-hetra sy ny mpanota. Zay zany ilay zavatra anisy. Fa ndeha ilay lohateny aloha no isotonantsika lesona avy hatrany satria misy dika ny lohateny efa nisy fotoana nyresantsika an'izay teto tsy hoe apetraka fotsiny io lohateny io fa efa misy lesona sady tsy ny miseho ivelany ihany. Isika zatovy zany dia misy fotoantsika alaim-panahy ohatrany hoe tena zava-dehibe amintsika ilay miseho ivelany, tsy ratsy akory zany ary mampirisika. Raha zatovy ianao no ratsy ny fisehonao ivelany dia tsy tsara, satria miankina amin'ny fisehoanao ivelany no ahafantarana ny momba anao sy ny toetranao ary koa ny tomba ambidinao. Zava-dehibe no miseho ivelany, kanefa aoka tsy hijanona amin'ny miseho ivelany sika. Fa teto dia nisy fanasana izay nanasany Levy Matio ny olona, ary efa natao ty fanasana ty dia tonga teo avokoa ny mpamory-hetra, ny mpanora-dalàna, ny mpanota. Dia ny zavatra nahagaga dia iny koa Jesosy voasa ary tsy salasala ny ara-mipetraka, ny ara-komana, ny ara-nihinana tamin'ireo olona ireo. Amin'ny majiosy anefa dia tsy tsara zany. Izany hoe miara-mipetraka dia miaraka mihinana amin'ny mpamory-hetra izany sy ny mpanota, tsy tsara zany, fahotany zany. Ary indrindra ny tena loza, raha misy jiosy anankiray lasa manao asa mpamory-hetra dia izany ny tena ratsy indrindra. Dia ozy ny fariseo, ny mpitondra fivavahana hoe mety ve zao ataon'i Jesosy zao, mantsy mpianatra, io ny mpampianatra anareo, tsy menatra akory izy miaraka mihinana amin'ny mpanota, zao ve dia mba mety? Zay le miseho ivelany, zay zany ny hitan'izy ireo tety ivelany. Ny zava-dehibe nefa dia ny tao anatin'i Jesosy. Inona tao anatin'i Jesosy? Ny tao anatin'i Jesosy dia zao, ny fiainan'i Jesosy na izy tany anefitra na izy miaraka mihinana amin'ny mpanota dia zao ny amonjy zay no antony. Ary ny mpamonjy sy ny olona tia mamonjy na ny olona tia manompo dia mampilefitra ny izaony, esoriny ny izaony, ary dia ny fony izay te hamonjy andreo mpanota ireo no mipahany-toerana. Ary izay zavatra izay no tsara anaovantsika zatovo fampiarana, itsika kristiana fampiarana. Tsy hoe rehefa mpanota ilay olona, tsy hoe rehefa tsy mendrika ilay olona dia elana, hiatakatahana, iza koa ny aray-sakafo amin'io, tsy fa ao anaty dia zao, na tsy mendrika azy ianao na dia mpanota azy ianao dia namako, tianao tiako ianao, fa ilay zavatra ratsy ataonao no tsy mety amiko. Zay zany ny fijerin'i Jesosy, ary tokony izay ny fijerintsika kristianina. Tsy isika mihitsy no hankahala olona mpanota, olona tsy mendrika dia hankahalaina, etaketahana. Ianao dia tiana, fa ilay fombanao, ilay toetranao, ilay mahampanotanao no ratsy ary tokony ilanao. Ary zany ny fijerin'i Jesosy. Sika nge raha ny tena marina, inona moa ny itiavan'Andriamanitra antsika? Raha ny momba antsika, ny toetrantsika, ny tsy fahamatorana antsika zatovo,
tsy tokony homendrika ho tiavina na isika fa saingy zao tiatsika andriamanitra ary porofo ny fitiavany a dia mbola afaka mianatra ny teniny toy izao sika mbola afaka mivavaka isika rehefa sabata tianao andriamanitra na dia tsy mendrika azy ianao izay ny fijerin'andriamanitra anao ary tokony ho zany koa fijerinao ny olona rehetra aza variana ny miseho ivelany isika zava-dehibe ny miseho ivelany kanefa tsy ny miseho ivelany ihany fa ny ao anatinao a tia monjy ny hafa tia manompo ny hafa tena anisan'ny ilaina izany misy nge olona mahafinaritra hita ivelany fa ny ao anatiny ao a dia tena tsy tsara ratsy noho izany aza ny miseho ivelany ihany a fa ny ao anatintsika ihany koa amboary ny zatovy vehivavy matetika ela be mihitsy eo amin'ny fitaratra eo satria zava-dehibe le miseho ivelany fa aza ny miseho ivelany ihany no karakarainao vaoka hojerenao manokana koa ny ao anaty dia ny fitiavanao manitry tena manompo ny hafa ary indrindra tia azy ireo ianao ve mba manana fitiavana olona tsy mendrika olona mpanota mba manana za fitiavana zany ve ianao tokony hananantsika zatovy zany fa tsy ny miseho ivelany ihany toy izay ary raha ohatra ka hoe fitinina anaovantsika fanandramana ihany koa ity loha hevitra fahasivy ity dia mirary antsika mba hanao fanandramana mahomby miaraka amin'i Jesosy dia manome fotoana antsika ao manaraka indray mandrapiresaka ary inona sy tenena fa dia naheno feon'andriamanitra ianao zatovy ianao tanora ianao ankizy atao anatin'ireny fampitinana ny lesona ireny fa hiditra indray sika eo amin'ny lesona ho an'ny tanora zokony sy ho an'ny lehibe fa mialohan'izay aloha dia andao ho angatantsika hatrany ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay arahantsika miredona hatrany dia ny lalan-kira fa 420 izany jiro mazava tena izay tokoa ny ten'andriamanitra ka andao ho arahantsika izay hira izay jiro mazava eo andalauteny ny teninao iray andanitra ny talikany dia ny olombeny ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny maro no mivelatreny andalana izany aviko nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny falmiaravantsika tsiraray avindray natratra ity sabata masina ity indrindra isika tanora zokony tonga amin'ny fiarantsika mamerina ny lesina indray isika ka ny firariana zany dia samy azo ny fitahina ny manan'andriamanitra ho an'ny tsiraray avindray isika amin'izany fiarahana mamerina ny lesina izany lesina fahasivy sady koa isika dia ilay mitondra ny lohateny manao hoe ahoa zay mihitsy maty ny amin'ny lalàna vadin'i Kristy maty ny amin'ny lalàna vadin'i Kristy ny toko izay nosafidin'ny taridalana moa andalatsoratra masina fototry ny fianarana izay nataontsika zany tao anatin'izay lohahevitra izay dia ny Romanina toko 7 ny andininy manontolo dia hatramin'ny toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 dia inoko fa efa samy misafidy izay andininy ankiray ho atao tsy anjery ny tsirairay avy fotoana zany zao amerenana an'izay ka andeha ary samy anao ny azy zay eny ary
ao amin'ny romana toko favalo ny andininy voalohany dia misy hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa nandinika ny bokin'ny romana isika tamin'ny 3 volana lasiny ary averina tao anatin'ity lohahevitra ity dia hitantsika fa anisan'ny toko tena mafonja ary sarotakarina indrindra n'izay ao amin'ny baiboly ny toko 7 amin'ny romana. Rehefa namaky isika dia nanomboka tamin'ny sary anohatra ilay izy dia ny sary anohatry ny vehivavy anankiray manambady ka voafatotry ny lalàn'ny fanambadiana ary ny fahafatesana ihany no ahafahany miala amin'izay ka ahafahany hoe manambady olo-kafa. Dia tahaka an'izay ihany koa ny sary izay nampiasain'i Paoly satria hoy Paoly manambara an'ilay izy zany makasika an'ity lohahevitra resantsika ity hoe maty ny amin'ny lalàn'ny ota ny kristianina mba ahafahany manambady any Kristy. Ny manambady ota mantsy arak'izay nolazain'ny taridalana dia fanandramana manandevo sy ratsy tokoa ary ny manambady any Kristy kosa zany ny mifanohitra amin'izay dia manafaka ary mahasoa amin'ny lafiny rehetra. Ka zao zany ilay ny rahantsika nianatra tao anatin'izao lohahevitra izao hoe tandremo ny diso fihevitra fa tsy misy fanaratsiana ny lalàn'Andriamanitra mihitsy tsy akory zany ao anatin'ity lesona izay anarantsika ity. Fa raha miresaka isika hoe maty ny amin'ny lalàna dia natsoina mba ho fatiny amin'ny inona marina moa zany sika kristianina. Ao amin'ny romana toko 9:1-12 dia misy an'izao antso ataon'ny Paoly zao hoe ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota. Ary rehefa nianarantsika tsara ity lohahevitra ity dia hitantsika fa milohan'ny resahan'i Paoly ny amin'ny fahafatesana ny amin'ny lalàna dia napetrany mazava tsara aloha fa ilaina ny fahafatesana ny amin'ny ota ary fahafatesana tsy maintsy lalovan'ny kristianina tsirairay avy zany. Dia mazava zany zao fa ny fiainana rehefa nandalo fiovam-po ary tonga tamin'ny famonjena dia izay ilay fanandramana araka ny fanekena vaovao izay efa nianarantsika dia izay no ampifanoherin'ny Paoly amin'ny fiainana tsy nandalo fiovam-po dia izay miafara amin'ny fahaverezana fiainana fanandramana araka ny fanekena taloha. Ka nampianatra antsika ny lohahevitra mandresy lahatra antsika mihitsy amin'ny alalan'ny filazantsara ny fanahin'Andriamanitra mba hoe rehefa mandalo fiovam-po sy mahatoky ny fahamarinan'i Jesosy isika dia maty ny amin'ny lalàna. Ka nitoetra antsika taloha amin'izay fotoana izay dia lasa niara-nomboana tamin'i Kristy dia isika kosa afaka manambady an'i Kristy. Izay ilay sary anohatra nanonana azy dia isika anana toetra no avaozina ara-panahy satria lasa nomboana niaraka amin'ny Kristy ny fahotantsika taloha dia nitoetra antsika taloha. Ka andeha isika hitoetra ao amin'i Jesosy hatrany hatrany ary saotra an'Andriamanitra noho izany. Raha ho antsika ny tsirairay avy izay efa vita batisa dia misaora an'Andriamanitra. Fa ny anankiray izay tsara indrindra ho antsika ihany koa dia ny ho vita batisa isan'andro amin'ny fany masina. Ka izany ihany koa dia irariana ary iantsoana antsika tsirairay avy mba hiarahantsika amin'Andriamanitra iainantsika amin'izany satria amin'izay dia andresy ny ady sy ny fitsapana izay mitranga eo amin'ny fiainantsika isika. Ka izao zany ny lesona andeha ho tazonitsika ry tanora zokin'ny namana hoe andeha isika hisaraka amin'ny fahotana, andeha ho fatiny amin'ny ota isika tahaka ny hoe raha olona mpivady dia hanao fisaraha-panambadiana mihitsy amin'ny fahotana mba hahafahantsika miray amin'ny Jesosy ary mandray an'izany batisany fanahy masina isan'andro isan'andro izany. Tiako averina ilay Romana 9:1 manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka farany ary dia izao no andeha ho tsaroana ho ampiarina ary iainantsika tsirairay avy hoe tsy andao anao mihitsy Jesosy ko aza mandao azy koa na manao tsinotsinona azy ianao. Mirary sabata feno fitahiana ho anao sy ny ankonanao ary mirary fiaraha-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Samy ary tahin'Andriamanitra. Diboka faliana ny fo afaka mitsidika ny tokantranonao indray ary afaka anao jeritodika ny herinandro fahasivy
tamin'ilay loha hevitra zay ny rahantsika nianatra tamin'ity herinandro ity manao hoe famantarany ny fanekena. Ny famantarany fanekena zay loha hevitra fahasivy ao anatin'ilay loha hevin-dehibe ny telo volana manao hoe fanekena mandrakizay. Raisina ho fifaliana sy tombontsoa ny manasanao anao jeritodikan'izany herinandro izany dia ahatsiaro an'ireo loha hevitra nisongadina sy ireo fanapaha-kevitra tokony no raisina manoloana izany rehetra izany. Andeha ary araka ivavaka isika isaotra n'Andriamanitra noho ny fitantanany. Raha eo midera sy mankalaza anao za satria Andriamanitra tsara, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra endry ianao. Ary Andriamanitra mamindra fo sy miantra ihany koa ka manome anay izao tombontsoa izao indray ahafahanay mianatra ny teninao. Avelao ny alokay ary omeo fahazava-an-tsaina avy amin'ny fitarian'ny fanainao masina izahay mba hafantaranay izay tianao ambara. Dia mitenena fa vonona hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny famantaran'ny fanekena no lohateny izay nijerentsika teto nandritra ny herinandro ity. Ary amin'ny Exodosy 4:30 ny andininy 4:40 ny andininy fitadidy izay manao hoe dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Rehefa miresaka hoe sabata dia hifanaliana izany loha hevitra izany indraindray ka ambaran'ny mpitoro filazantsara sasany fa tsy natao antsika kristianina izany. Ao ny milaza fa natokana ho an'ny firenena jiosy izany. Ao ny milaza fa sabata dia andro natao tandremana tany amin'ny testamenta taloha. Ary maro ny fizaran-kevitra zay teraka rehefa io loha hevitra io no asinteny. Ny sabata nefa rehefa jerentsika ny baiboly avelantsika eny an-tsisiny ireo hevitra rehetra zay mifamaofao fa ny feon'Andriamanitra no enointsika dia tsy inona fa ilay famerenana tsy tapaka isan-kerinandro ho eo amin'ny fototra iorenany ny maha isika antsika, mampahatsiaro antsika zay niavintsika sy ny tanjony ny fiainantsika amin'ny ho avy. Izany no mahazava-dehibe ny sabata. Maro-potoana ny sabata tsy miova izy ary tsy tapaka mampahatsiaro antsika fa ny tsipirian'ny rehetra amin'ny fiainantsika dia an'ilay mpahary antsika avokoa. Izy no nametraka antsika eto, izy no nanome antsika an'izany sabata izany ary ao aminy no hiafarany zao diantsika izao. Rehefa jerentsika ny androany dia efa nisy talohan'ny zanak'Israely, talohan'ny vahoaka jiosy izany sabata izany. Satria raha mamaky ny Genesisy 2:2 isika dia mahita fa raha vao vitan'Andriamanitra ny asany zay efa nataon'ny tanany dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy. Ary voalaza fa nanamasina sy nitahy izany andro zany Andriamanitra. Natao fitahina ho an'ny olombelona rehetra izany ny sabata hatrany am-piandohana mihitsy. Mbola tsy nisy akory ny vahoaka jiosy dia efa teo izany sabata izany. Ary lesona lehibe ho antsika ny nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany mba ho alaintsika tahaka ihany koa rehefa tafihin ny rotoroto sy ny azakazaky ny enemana isika dia toloran'Andriamanitra ny fanomezana sarobidy io iarahantsika mifaly, iarahantsika mitsahatra, iarahantsika mandray fanamasinana avy aminy. Efa talohan'ny nanomezana ny 10 tao Sinay no efa notandremana izany sabata izany ary tao anatin'izany dia nanome lesona mikasika ny mana Andriamanitra. Hitantsika fa tsy miova ny fatran'ny mana zay arotsak'Andriamanitra isan'andro nanomboka ny alahady, ny alatsinainy, ny talata hatramin'ny alakamisy. Avoroeny zany rehefa zoma mba ho fiomanana ho amin'ny sabata ary tsy nisy manazo nomena rehefa sabata. Ny zavatra voamarika ihany koa rehefa mamaky ny Exodosy 4:40 sika dia izao ny fatra mihoatra zay nangonina tamin'ny andro 9 na ny andro zoma rehefa mitehirizina ny ampitso sabata na sabotsy dia mbola fihinana, mbola tsara, mbola tsy simba izany. Raha nisy nanandrana an'izany kosa tamin'ny andro hafa ka naka indroa avy eny na mihoatra n'izany dia voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy 4:40 fa namoaka olitra mihitsy lo izany mana izany.
ry mpiara-mianatra namana mampianatra ny zanak'israely ny amin'ny fahamasinany zany sabata izany andriamanitra. Mampianatra antsika an'izany ihany koa izy satria andriamanitra tsy miova izy omaly anio ary omandrakizay. Ao amin'ny Exodosy toko faraka amby telopolo ny 19:10 sy ny 17:10 dia izao ny voalaza. Exodosy toko faraka amby telopolo ny 19:10 sy ny 17:10 dia hotandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandiby dia fanekena mandrakizay zany. Ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay zany fa tamin'ny enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro fafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Ry mpiara-mianatra namana, mampatsiahy antsika zava-dehibe dia ny mampamorona an'Andriamanitra tamin'ny asa rehetra izay efa nataony ny sabata. Raha mamadibadika ny baiboly isika dia inefatra no mahita fiverimberenanteny ny amin'ny mahafamantarana ny sabata. Hitantsika ao amin'ny Exodosy toko faraka amby telopolo zany dia hitantsika ao amin'ny Ezekiela toko 20 ihany koa. Famantarana izay ifamatoran'Andriamanitra amin'ny vahoakany ity sabata ity. Ary ny mpaminany Isaia dia miantso mihitsy ny hafa firenena izay manaiky an' Jehovah ho Andriamaniny mba handray an'izany sabata zany ihany koa izay famantarana ataony amin'ny vahoakany. Ankoatra ny mahafamantarana azy dia fanamasinana ihany koa ny sabata, zany hoe manamasina ny vahoakany Andriamanitra amin'ny sabata. Ao amin'ny Exodosy toko faraka amby telopolo ka ny 17:10 dia zao ny voalaza. Exodosy toko faraka amby telopolo ka ny 17:10 ny sabatako mitandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranankareo faramandimby izany mba ho fantatrareo fa izaho Jehova izay manamasina anareo. Exodosy toko faraka amby telopolo ny 17:10. Ny sabata zany dia mariky ny mahafahalalana azy ary ny sabata ihany koa dia mariky ny fanamasinana azy. Ry mpiara-mianatra ajaina manondro ny andro fahafito ho sabata fitsaharana Andriamanitra ary miantso ny vahoakany ireo izay manao fanekena aminy izy mba hiditra ao anatin'izany fanekena izany. Nampiasaina ao amin'ny didy 4 ny teny hoe mahatsiarova mba ho tsarovany olona ny sabata. Mora adino mantsy izy io ary miezaka mihitsy ny fahavalo ikosehana ao amin'ny fitadidian'ny olombelona fa Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no nahary azy ka hitompo teny fantatra izy ireo amin'ny fahaizana mampahalalana amin'ny herin'ny tenany dia andeha amin'ny fiheverany manokana rehefa manadino hoe avy aiza tokoa moa no ny aviny. Ny sabata izany dia ampiasain'Andriamanitra hampahatsiaro ny olombelona hoe avy aiza izy, avy aiza izy, iza no nahary azy. Ny sabata no mamaritra tsara amin'ny fomba feno sy lalina ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona sy eo amin'ny olona samy olona. Ny didy momba ny fitandremana ny sabata ny didy eo afovoan'ny didy 10 maneho an'ilay tompony ny sabata izany ary manambara ny faritry ny fahefany sy izay adidiny ary feheziny. Lanitra, ny tany, ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia faefam-piadidin'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ary ny olombelona dia sanganasany no firon'ny tanany. Ka isaky ny sabata zany dia ampatsaivin'Andriamanitra antsika izany toerana ambony izay nametrahany antsika izany. Mino fa horaisina ho am-po ataonao fitahina manokana ny nahafantatra izany fahamarinana izany androany ary manasanao handray fanapa-kevitra hiandany amin'ilay mpahariny lanitra sy ny tany ka hiverina amin'ny indray amin'ny alalan'ny fanekena izay fanaovany amin'ny olony amin'ny sabata. Andeha hivavaka isika. Misaotra tompo noho ny famantaran'ny fanekena izay nomenao mba ho fantatray androany. Fa ankoatran'izany dia tianao ihany koa mba ho andramanay sy iainanay, hamikiranay ka ao anatin'ilay fanekena ifanaovana aminao dia ho mahatoky izahay. Tsy ho fitadiavam-pamonjena, tsy fanamarinan-tena, tsy ho fiezahana ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna fa noho ny finoana ianao
izay mahavonjy ka hanatsaranainy fifandraisana aminao zay nitapahan'ny fahotana misaotra noho izany tombontsoa lehibe zay atolotra ao izany ko ampio zahay hampilefitra ny avonavonao amponay hampilefitra ny fiheverana mialoha rehetra ka naika anao tompo mpamorona sady mpanavitra anay fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ivavaka amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika ry mpiaramianatra ajaina manasanao hanokatra ny poketra hanokatra ny paosy hanokatra ny fitehirizana dia hanolotra n'izany am-pifaliana mba ho fiaramiasa amin'Andriamanitra. Feokirana hoe tsika mandravaka izany fotoana masina sy sarobidy izany a manasanao handray anjara. Ivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata isika. Misaotra tompo noho ny tombontsoa sy ny fiantsoana izay nataonao taminay tsararay avy. Nanohina ny fonay ianao androany ka nahafahanay nandray ny tombontsoa mampiara-miasa aminao. Tsy mendrika an'izany ange zahay. Kanefa noho ny fahasoavanao ampy mizara ao anay rehetra dia nantsonay ao amin'izany fanompoana izany zahay. Koa ta io izay natolotray mba hahavitany anjara manandrify azy eo amin'ny asanao. Dia ho anao rerony voninahitra fa ho anay kosa ny fitahiana sy ny fiadananao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia maneho fankasitrahana mirary soa ho antsika mpiaramianatra rehetra ary ireo mpiaramiasa rehetra izay nandray anjara teto dia manao kopakopa-tanana mirary soa maniry mbola eo anafinaritra amin'andray amin'ny manaraka. Dia mbola ankafaliana mandrakariva ary prefanantenana malala isika rehetra izay ny tokantrano any ny fampiara-batsika indray natratra nyity sabata maraina ity. Mbola ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana hono mandrakariva no miaraka aminareo amin'ny alalan'izao fandaharana taridarana hoentina amintsika zao indray amin'ity sabata maraina ity. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra lehibe isika le acronyme mitondra ny teny hoe celebrations no jerentsika ary zana-doha hevitra anankiray indray no jerentsika androany taridalana anankiray mitondra lohateny hoe optimisme na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay raha amin'ny fiteny malagasy dia hoe fomba fijery miabo. Inona moa no resana mahakasika an'izay? Ny optimisme na ny fijery fomba miabo dia anisan'ny miantoka ny fahasalaman'ny saintsika izy io. Andeka eo jerevantsika tantarana olona anankiray nao dia lavitra nandray fiaramanidina ka toy izao no resaka sy tantarany seho tao anatin'ity fiaramanidina ity. Feno olona hipoka izy ny fiaramanidina ary somary tery ny fipetrahana. Sorena avokoa ny mpandeha rehetra tao anatiny. Nisy feo ampinamanana tovovavy anankiray no namerina ny saiko fa miandry ny fiaingan'ny fiaramanidina izahay. Hoy ity tovovavy ity hoe tsy mampaninona anao ve raha mba hijery ny tarasiramamiko vetivetika? Dia nanomboka mifampiresaka ary izahay. Ilay tovovavy dia maresaka feno hafaliana sy toa mamiratra ery. Efa 20 taona izao izy no tato amiko ity diabety ity ary tena voatato koa ao manana fiainana mahafinaritra sy mahita zavatra mahavariana trany indray ity tovovavy ity. Nanoho ny resaka trany ny zarany amin'ny finoany an'Andriamanitra sy ny fanompony ary ny fitiavana azy ity tovovavy ity. Na nasongadina zavatra iray iny fionana iny. Matetika dia tsy mba mitaraina loatra ireo izay mibaby aretina maro. Eny misy olona mihitsy ary tsy mba mitaraina mihitsy azy hitantsika amin'izany ny hatsara izany atao hoe manana fijery miabo izany manoloana indrindra izao fiainana sarotra izao. Ny olona manana fijery miabo dia manana foronana mijery ny lafiny tsara mandrakariva ny fiainana. Misy fomba fijery anankiroa amin'izao fiainana izao ary hoarina amin'ny ataontsika hoe fijery varavakely tapaka kely. Misy fomba fijery anankiroa avy ao anaty varavarankely vy ny fonja izay hoentina amintsika eto
ary hoarina amin'ny fijerin'ny fiainana izany. Misy karazan'olona koa zany dikany. Ny sasany a mahita ohatrany hoe mahita fotaka, ny sasany kosa dia mahita kintana. Zany hoe arak'izay dia karazan'olona anankiroa ihany misy amin'izao fiainana izao, ilay atao hoe optimista na ilay mahita kintana na koa ilay pessimista indray, ilay mahita fotaka zavatra maizina foana ny hitany eo amin'ny fiainana. Ny mason'ny olona mijery optimista zany, fijery manana fijery optimista na manana fijery miabo, dia ohatra mahita kintana mamiratra foana ao anatin'ny aizina rehetra. Ny mason'ny olona manana fijery miba kosa dia ohatra mahita fotaka maloto mandrakariva izy manodidina anazy, ary vao mainka ara zany mamparatsy hatrany ny toepony. Ny mason'ny olona manana fijery miabo raha mijery vera anankiray ka misy rano ao anatiny ka tsy feno io vera io, dia mahita ny vera feno amin'ny atsasany ny olona manana fijery miabo. Fa ilay olona manana fijery miba kosa raha mahita an'ity vera ity hitantsika amin'ny sary eo, dia mahita ny vera tsy feno eo amin'ny atsasany. Zany hoe ny ratsy foana no hitan'ny olona manana fijery miba eo amin'ny fiainana. Dia toy izay sy toy izay indray ary ny fandarana izay noentina amintsika tari-dalana fampahafantarana mahakasika ny atao hoe fomba fijery miabo ankaniriana, dia mba hanana fijery miabo isika indrindra fa isika vahoaka an'Andriamanitra, ninona toe-javatra iainantsika indrindra amin'izao andro farana izao. Voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany. Amen.